Ny fanao isan-taona kosa dia nahatsara ireo zokiolona, ireo sahirana ary ireo zaza madinika eny anivon'ny boriboritany faharoa ny marimarina kokoa eny amin'ny tanàna Ambohipo sy ny manodidina eny. Ny samaritana tsara fanahy nisy nihetsika nataony fanandrify tafeta fahaleovantena. Ho an'ny samaritana tsara fanahy fififi na fihavanana fifankatiavana fifanampiana dia fetin'ny malagasy rehetra ny fetim-pirenena ka rariny sitsiny orandry tsara fara Pascal mivady. Fantatry ny maro amin'ny anarana hoe papasy raha samy nahazo anjara fifaliana ny olona rehetra. Araka izany dia nisy ny fanampiana izay nataon'izy ireo ho an'ireo zokiolona sy sahirana ary ankizy madinika teny amin'ny boriboritany faharoa dia Ambohipo sy ny manodidina iny ka nanomezan'izy ireo vary sy arendrina. Izao hoe fotoanan'ny asaramanitra sy fankalazana ny fahaleovantenan'ny firenena malagasy fa 550 taonany. Ny zava-dehibe ho anay samaritana tsara fanahy dia hoe mijery mandrakariva ary manampy hatrany ny sahirana ary izay le toe-tsaina zay zany le hoentinay le hoe samaritana fififi, samaritana fihavanana fifankatiavana fifanampiana ary zany indrindra zany ny hatonavana eto amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireto ray aman-dreny be antitra be reto eto amin'ny faritra Ambohipo sy ny manodidina. Andohamandroseza, Ambohibato, hatrany Ambohipo tanàna any. Ny toe-tsaina entina fotsiny dia hoe alohantsika mba hifanometanana, hifanampitsika, hifampijery ary mahatsiaro manana diditra andraikitra izay ao anatin'izao ataontsika hoe fety izao mba mahatsiaro ireo namana sy ny manodidina indrindra fa ny mpiray tanàna ny eto amin'ity firenena misy antsika ity dia tsara raha mba mifampijery mifampitsinika tsisy ambadika, tsisy politika, tsisy rakoto, tsisy rabe fa ny hevitra fotsiny dia hoe andao misy toe-tsaina mba hoe hifanometanana, hifanampitsika ary zany indrindra zany nahatonavana eto. Raha nambarany hatrany dia efa fanaon'izy ireo isaky ny saramanitra ny manampy ireo mpiray tanàna sy mpiara-monina amin'izy ireo satria dia amin'ny fidiran'ny mpianatra izao dia efa manomana fitaovam-pianarana ho an'ireo teny sirana ihany koa ny samaritana tsara fanahy fififi. Enary tombola sy tompoko vavy hatreto ny fotoanan'ny fampahalalamby vao tamin'ity hitakarivan'ny alatsainy ity mbola famefotoana eto antsika ho amin'ny rahampitso mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.